Tsika tsy miandry hoe asiana kokoa na miandry hoe mitongava tonga dia taitsika rehefa tonga ny lera dia manaraka mijery izay afaka mijery. Bon, araka ny lazaiko iny dia resaka an'ireto karana ao Madagasikara reto tsika. Atao tsara apetraka amin'ny toerany amin'izay reto karana reto ireo karana ireo zany dia indo-pakistanais musulman avy amin'ny sud asiatique zareo dia tonga tao amintsika ny immigré tao amintsika izy tonga ny 17e siècle 19e siècle mitohy mandraky ny androany. Ny ankamaroany zareo dia shite ny sasany dia avy eo ny sasany rattaché amin'ny resaka sunnite dia avy eo moa zany isan'ireny hoe bora koja sy ny namany reny fa tsy hanao histoire ny andianako eto izy manana problème zareo atsika koa tsy resaka ny problème an'zareo fa ny blème atsika amin'zareo no resako eto zay. Sy zao avy nahita karana niara-ny any tamin'ny karana namana karana niaraka ny lalao tamin'ny karana mbola tanora moa tamin'izany Paotsirabe niaraka tamin'ny zanaka Karmali Otona dia niaraka tamin'ny famille Ramtola tao amin'ny tianina Savontsy tao zay. Io moa zany zay moa zany fanokafana ny resaka isika fotsiny fa eto dia tena miteny aminareo fa tsy ho diso mihitsy zareo resahako fa ireo karanareo mahatonga karana manatona anao sy mila anao dia nibaika anao izy zay avy eo izy manambany avy eo izy mandatsa izay ny karana. Mety misy miteny nareo hoe misy any ny karana tsara tant mieux raha ohatra ka misy fa ny hita aloha zao dia olona tsy vanina ilay karana na ankamaroan'ny karana ao Madagasikara amin'izao fotoana izao zay aloha ny hita tsy hiverina amin'ny taloha ela be fa ohatra raisitsika fotsiny hoe tamin'ny etomboan'ny telma iny ny akaiky 2006 tany hoany tamin'izany fotoana izany tadidiko tsara nanana telefôna tsy mbola fozaorana moa nanana telefôna tamin'izany fa mbola ny hoe telefôna le menamena kely ireny tamin'ny andron'ny GSM mobile. Io telma io telefôna ina malagasy misy teo namidiny Iasin'Andriamanjato tamin'ny asany enina 80% 70% azonareo. Dia rehefa nandeha ny zany Iasina zany mijanona ho actionnaire ao ihany izy fa rehefa nandeha ny privatisation ny telma ny télécom malagasy zany dia lasa daholo ilay patrimoine ny malagasy, lasa daholo ny tany lasa daholo ny trano, lasa n'ilay karana zay. Tonga dia dingantsika ny tantara fa tonga tsika diditra amin'ilay problème. Ny problème anakay zany dia mpiasa ny karana satria be dia be ny malagasy miasa amin'ny karana. Mbola zay keto aloha ny zavatra misy rehefa avetsika miresaka hoe inona natao amin'ireo tena mijaly mihitsy ireo olona miasa ao amin'ny karana ireo zay ny zavatra misy satria zareo dia manana système fomba fandraisana olona zareo dia manana izay système zay ilay atao hoe liste blacklisted zay liste noir. Io zany raha ohatra ka miasa amin'ny karana ka raha sanatriana hoe voaroka na raha sanatriana hoe miala dia tsy tafiditra intsony ianao hiasany amin'ny karana na aiza alehanao io na eraky Madagasikara io ary tsy possible rehefa tratran'ny hoe blacklisted ianao. Io zany tena mampijaly ny vahoaka ary ny problème nefany tsisy samy teny mihitsy ireo mpiasa ireo
am'izay problème anka zay tadio kely zay ho anareo le miteny hoe ny karana raha ny tena manimiasa ny malagasy manimiasa ny malagasy ny karana fa zay le condition amin'ny karana ny fanao ny mialao aminy a de zay ny vita eo sahirana ny olona tokony asa manjary sahirana fantatry ny mpiasan'ny karana rehetrarehetra zany ao Madagasikara indrindra fa ao Antananarivo fa tsy misy mahateny tsy misy sambojoro de miaritra fotsiny zany hoe ianao zany a raha azonareo tsara le zao raha miasa migalana ianao a ka mialao de tsy tafiditra tsony amin'ny telma ny karana ihany io raha miasa amin'ny simelta ianao a de tsy ho tafiditra tsony ianao amin'ny CSB karana ihany io de ohatra zay daholo ny société rehetra karana ao Madagasikara zay na iza karana alianao za Madagasikara de zay ny fandihany ireo zany a mody ataony an'le hoe rehefa zareo mody manangana hoe groupe io groupe axiana groupe visio a sy ny namany ireo ny tena manimba an'le gasy amin'io resaka asa io ireo le fananganana zany groupe io a ny tena manimba an'le olona manimba an'le vahoaka manimba an'ny asa azonareo ireo manao an'le monopolisation ao Madagasikara amin'ny rehetrarehetra io groupe mody atsangan'zareo io a io zany tena foronina mihitsy reo hoe mahatonga an'ireo hoe reo zay mahatonga an'le tiako teneny zay mahatonga an'le opérateur afa hoe tena tsy tafiditra mihitsy tsy tafiditra ao Madagasikara mihitsy zany noho ry zalahy reo satria monopoliser ny zalahy zavatra de raha ohatra opérateur hafa avy any ivelany ao a de tsy tafiditra ao mihitsy hoe andeha hampiasa vola ao Madagasikara non fa ny client miverina kely hoe client le ankizy le vahoaka miasa ny azon'zareo atao de manova anarana de mba tafiditra miasa ihany aloha avy eo fa raha mba tsy manova anarana ianao a nada zay tsy mampiditra opérateur hafa mihitsy ny karana fa ny volan'ny karana ihany a zay ihany ny tena miasa ao zay ny fananganana système ny monopolisation io a système mafia io mody hoe groupe zao fa io ny atao hoe clan au lieu de miteny zany ianao hoe groupe action visio a de clan io clan action io a clan visio io etc fa amin'zareo koa misy miady misy miady atrano zay fa io zany tsy ataonao hitany mihitsy hoe miady atrano zareo mahatonga le kidina pinina sy ny namany reny tsy fantatra mihitsy hoe miady atrano zareo zay mahatonga reny misy braquage tapokapoka reny reny call center reny anasany eny reny de jereo tsara mahatsy vanina ny karany reto raha tadidinareo tamin'ny tany amin'ny 2009 tany a misy an'le opérateur le atao hoe life mbola tadidiko tsara le atao hoe life mora be mihitsy a ny connexion an'iny groupe iny fa saingy zao tsy nomeny reto karany reto mihitsy a le interconnexion zany hoe raha manana le telefona ianao zany a le manana le mora le life de ianao a tsy afaka miantso Airtel tsy afaka miantso Telma fa de eo tsy afaka miantso Orange fa de eo bloqué eo ny telefoninao zany de tsisy afatsy ny mitovy amin'ianao iny any azona tsony zay mafetsy tay an'le karana azonareo de nenazy ihany ny tena mandeha ny karana ihany zay ianao zany manao crédit na 500 zay daholo moa nany manao crédit na 500 tsy mahazo nininy io zany na crédit na samy hafa ary a hoe andeha hividy azy na ao amin'ny Airtel ianao na ao amin'ny Telma anao na ao amin'ny Orange mitovy daholo ihany reo fa sao de mietritra hoe samy hafa
raha ohatra antsika resaka hoe iresaka an'ireto le resaka solika reto reto essence reto ny shell ny jovena ny galana Karana daholo afa-tsy ny total iny frantsay zany hoe tsy misy concurrent mihitsy zany azonareo tsisy concurrence mihitsy fa de izy ihany ohatra ny communication ndazy tany ohatra ny Airtel sy ny Orange sy ny Yas ihany io tellement ny lasantsy na makaiza de 5060 ariary par litre zay ihany zay ny litatra na makao amin'ny Shell na makao amin'ny Jovena na makao amin'ny Karana mitovy daholo fa mety atratra fotsiny atsy amin'ny Shell ny andeha fa mitovy ny prix mitovy ny tompony mitovy Karana daholo ny tompony zay prix raha ihany reo fa ny anarana fotsiny miovaova azonareo zay mampatanjaka an'le maty reo satria izy mafy base zareo tena manao an'le plan ohatra manao plan na alcapone regny azonareo tous trafic ny trafika rehetra ny ala tany moa zany tsy lazina intsony ny kolikoly partout ny fausse déclaration na douane zany kapoka tena kilalao andraraha io ohatra fotsiny mahatonga hitany izy ny conteneur ataony hoe télé ny ao anatiny io rehefa tonga ny tsy hosokafana tsy afaka hosokafana fa zavatra efa mandeha ny vola ary izy tsy télé ny ao anatin'le conteneur fa zavatra hafa zany ny Karana manao fausse déclaration amin'ny douane misy gasikolo io nanao an'izany tsy afenony fa io raha vatomanga manao escabeau hoe ny vatomanga moa zany mipehany aloha raha Betsitota mipehany tamin'ny resaka tany dia aveo mipehany indray rabona tamin'ny société ny Sodiaty io ny Sodiaty moa tsy any rabona ny tena izy fa i bleu nanao stage tao amin'ny tao stagiaire tao i bleu fa nahodiny bleu le izy io Sodiaty malaza be any raha vatomanga raha ataontsika hoe samy jolary eo na i bleu na ny Karana samy mafia reo fa tsy mitovy ny vola miditra anatin'ny paosiny reo tsy mitovy teniny fotsiny kajinareo hoe ny vola miditra ao amin'ny asaneniny na ivaroseny ny asaneniny mitovy ihany raha kajinareo fotsiny vola miditra ao amin'ny ohatra fotsiny ty raha olona anankiray mividy crédit na 1000 euros 1000 euros merde azafady raha mividy crédit na 1000 francs tsika zany misy atsika zany ataontsika hoe 30 millions zay nisan'ny vahoaka ny olona anankiray mividy crédit na 1000 francs fa zany crédit na 1000 francs zany tsy afaka ataony inona tsy miresaka akory ianao dia tonga dia manjapona donc zany ianao tsy maintsy mividy crédit any amin'ny 50 000 misy mividy 200 000 250 000 ny olona anankiray eo zany 1000 euros dia efa eo zany raha 50 000 dia efa maharakitra olona 10 azonareo zay zany dia efa olona 10 mandoa 1000 francs dia ao anatin'izay mbola misy ny le hoe abonnement isam-bolana mbola vola koa iny ny abonnement eo amin'ny 250 dia misy koa 750 FMG ny resahako zany vola miditra amin'ny Karana daholo zany mbola ao anatin'izay koa misy ny amin'ny vola raha mandefa volana misy frais iny le lazaina zanapera débuté ny resaka 20% iny raha nihaino tsara nareo mbola vola koa iny amin'zareo karaha ohatra zany eritrereto karaha misy olona 10 000 fotsiny mandoko crédit ana 50 000 dia tonga dia efa 500 millions anatin'ny ray andro azonareo zay kely indrindra azon'ny Karana anankiray ao Madagasikara anatin'ny ray andro ianao nefa ary mitrongo voamana mihitsy ny malagasy vao mahazo an'izany raha azo ny Karana ray zany ao anatin'ny ray andro mahazo 20 milliards ao anatin'ny ray andro zany mbola tsy miresaka ny affaire maizina
tsy miresaka ny kolikoly a tsy miresaka ny alatra fanaon-jareo a etsetra ny alatra tany amin'izany le mampikilay malagasy amin'izao fotoana izao izay ny ao am-paosiny fa misy koa le toetra ny relika maty azonareo ny toetra ny ataony amin'ny malagasy ny karana tompo dia zao manalika amin'ny malagasy mihitsy ny karana tsy ananany karana sentiment mihitsy ianao raha vao malagasy zany zay tadito tsara fa misy nefany a misy ny malagasy a tena mandady aminy ary ny malagasy raha ohatra ka mandady amina karana dia tsy conviction mihitsy akory fa noho ny vola zay fotsiny zay miala tsiny amin'ny karana fa tsy misy hoe karana efa valo votaka io a na fa zay efa zanadany tsisy an'izany io izahay aty ivelany rehefa contrôler ny polisy a na dia manana an'le 8 cm dia mbola antaniny tsara fa voavakina zao hoe 8 cm ianao dia mbola antanina vous êtes quelle origine ianao ve teny amin'izay zay efa elabe teto France fa tsy hoe logika le fanontaniana fa tiany ampahafantarina anao fa tsy vazaha ianao na manana an'iny ary fa vahiny ianao aminy eto na manana 8 cm ary fa vahiny ianao io aminy vahiny ao amin'ny taniny aty amin'ny taniny ianao a dia manaraka ny lalànany a dia manaraka ny fombafomba ny fiainany fa tsy andeha tena hoe zahay efa valo votaka teto Frantsa toy izay koa ny any Madagasikara karana ilainay lisany a ilainay nareo anaja ny sotavina malagasy anaja ny tompotany anaja ny malagasy zay ka zao no izy tsy hoe mataona ny fotsiny fa efa angamba tokony efa décennie mihitsy a nareo karan'ireo ataoko endrika fitenena fa tsy ataoko seka efa ely nareo a nanaraha oatra any malagasy amboariko tsara ny teny fa mba tsy teniteny foana mbola mitohy zany a hatramin'izao ary ihany koa mbola pire koa rehana hatramin'izao fotoana izao tsy te hiresaka an'le fanjakana ny fanavozana mbola pire amin'izao fotoana izao noho nareo karana ny karana resahako eto a dia ny karana manomboka ny mpivarotra madinidinika ny pepenina mandra tonga any amin'ny torony orange ireo koron-drano indray asa akibaraly ry varosenina ry asanenina ry akibaraly ry rajabaly sy ireo namany rehetra ao zay misady rasy amin'izay amin'ireo olo ireo a ro karana rehetra ireo za tsy miteny hoe naangony nareo fa nitsetra sy naninaroatra nareo a dia nangalatra teto Madagasikara manalika amin'ny malagasy nareo dia amin'izao fotoana izao nareo dia hoe le plus riche de Madagascar dia zao nareo hoe millionnaire numéro 1 de l'océan Indien dia zao nareo say grand patron de l'Afrique Fortuna zay naresana zao amin'izao fotoana izao maintenant averiko indray tsy misy antoko politika tsy misy couleur politique tsy misy force aorinako tsy misy association fa za mariko malagasy ty tandazana amin'ny resaka eto za tsy mangataka na miangavy amin'ny karana non fa miimposé ahako en tant que malagasy tompotany ao Madagasikara asa tadidinareo karana tsara angamba ny teny amin'ny flora valomanana ary zay ny tena tsy takinareo tamin'ny ravalomanana rehefa miteny ny flora valomanana hoe ampionareo 4 000 raha tsy zany nareo ataoko mitovy amin'ireo ino ny tsy zaka anisan'ny karana iny dia nidakanisa moa zany ravalomanana tamin'izany za tsy teny an'izay
fa zay teny aminareo ampionareo mahantra sy ireo sahirana le mahantra mitsinjoka tsy any resako iny anjaran'ny Pedro koa mbola ho avy ny anjarany anjaran'ny Pedro iny fa niany tena dia le olona tokony hanao zavatra sahirana ampio zay nareo zao grâce à nous à nos terres dia malaza na hoe manan-karena dans les quelques pays africains zay ny zavatra teneniko amin'izao fotoana zao teneniko rehefa avy eo tsy hampahafiry ny vola troanareo tato aminay ta Madagasikara tsy hampahafiry ny vola anananareo ka voalohany eto Frantsa tsika moa zany Frantsa fana nalaina modèle nareo koa moa nationalité français raha teo eto Frantsa misy natao hoe resto du cœur tsy mila zavaina be fa mijereva amin'ny internet na fantatry ny Karana zany misy natao hoe resto du cœur ampanajana mihitsy ny ilazako aminareo fa ilaiko nareo ilainay nareo nareo le mpanifiofo reo anankana zavatra ohatran'ireny resto du cœur reny zay atomboka amina Antananarivo za tsy tero isaky ny fokotany mety mafy loatra fa isaky ny arrondissement mila nitsanganareo Karana ny atao hoe resto du cœur tsy mampanina azy tsy mampiotsina ny volany am-posinareo fanomezana sakafo fizarana sakafo tsy gratuit kory tsy atao gratuit fa misy système io dia ho an'ny sahirana asiana vidiny io ohatra hoe 5 000 ariary dia omena mihitsy le olona anikotrana voankazo vary etc tsy vatotsinjo akory fa sakafo ohatry ny olona mandeha miantsena fa mora dia mahazo izy afaka mividy taka ny vidiny zay vidy zay ampiasao le grande surface nareo reo mpanan-karena rehetrarehetra reo ampiasao rehefa mety zany ampiasao le bénéfice nareo pitikafy ny bénéfice nareo azonareo ny afrikana na ao aminay ary fa tsy le ny style ny Canada amin'izao fotoana zao ny style amin'le fanampiana le fanafody 20 carton iny isaky ny telo volana marina fa misy manampy ry zareo ny village sasatsany fa misy par intérêt fa amin'izao izy ataony officiel manome fanafody izy 20 carton 30 carton et encore le fanafody mbola fanafody sandoka mbola fanafody namboarina avy any an-tsinona fantatray zany dia ny carton mbola zalahy koa manamboatra azy mbola ny Karana ihany fantatray zany zay anao an'io resto du cœur io nareo za tsy maneho manatona nix na manatona an'izao fa mba tsisy ny fisamborona indray fa manatona tompona andraikitra anankiray ao amin'ny arrondissement anankiray ray zay afaka mitenynareo hoe koraha tsy adalo zay ko anao an'izany na hitenynareo hoe tsy possible aminay zany tsy misy menasy akory ça va efa tsy hanao an'izay nareo dia tena teny tsotra désolé zay raha tsy hanao nareo zay teny amin'izay mila mitsangana zay mila miasa zay à partir en janvier zay zay anaovanareo azy zay anarana amenareo azy tsy mampanina na ataonareo hoe resto ka tsy maninona fa zao fotsiny tsy tosika hafa meno ny korony meno na vatotsinjo
Antananarivo ndresako aloha ny province mbola midinika satria mbola misy fampiresahana. Ny faharoa raha izay voalohany zay faharoa zao, ny faharoa ny gardien rehetrarehetra tsy miteny hoe sécurité fa ny gardien rehetrarehetra zay miambina amin'ny alina, na trano io, na fiasana io, na magazay io, na parking io, ny gardien miasa alina rehetrarehetra tripleo karamany. Dia atsaharo ny fanalikanan'olona reny olombelona reny, atsaharo. Zay. Raha ohatra fotsy nareo hoe tsy galoha tsy misy dia andramo ary. Ray. Mahita tory ve nareo? Fa tena tsy possible mihitsy ny karamana banikely ohatran'ireny. Fantatro tsara fa victime ndrajoelina nareo sy ny firongany. Victime ndrajoelina sy ny firongany nareo depuis 2023 amin'ny raketa ataon'ny rajoelina. Hoantsika mena aloha zany ampahafantariko nareo fa rehefa norobain'ny enjana ny knapsa sy ny finance dia tsy nisy vola intsony. Ny BNI moa zany efa fantatsika atao tsy mila lazaina intsony fa afaka miconfirmer izy ty ny prime ministre. Dia ny Karana no teren'ny rajoelina andohan'ny volam-panjakana efa avy nandroba. Inona ny miziny Karana ny volam-panjakana. Zay. Za tsy voazao akory nandinika ny fihetsika reo Karana. Fa efa mambolana zay ary efa mambolana efa infiltré nareo. Fantatro tsara daholo iza no iza. Iza no manao inona ny vola miditra amin'ny Karana. Zay mahatonga anareo mimetraketraka amin'izao fotoana izao. Dia saovalianareo hatrany amin'ilay fitondram-panjakana ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Fahantelony ampidino io vidina connexion io, io crédit io. Anisany tena mangalatra mihitsy ao amin'ny telemamo zany fa tsy efa hiasa moa izy zao. Tena mangalatra, tena braquage en plein air. Ampidino io. Lazaiko reo ny antony ilazako hoe ampy ary tsy henon'ny paosiny zareo akory ny vola miala amin'izany zavatra angatahako zany. Raha ny vidin-tsolika fotsiny ataondreo monopolisation reo efa vola mitafitafy. Ny tsy fandoavana hetra efa vola mitafitafy. Ny tsy fandoavana jirama efa vola mitafitafy ny Karana. Hatram'izao tsika miteny zao. Ny trafika zany tsy resahana intsony, ny trafikana vato, ny volamena, ny trafikana drogue mbola ao anatiny koa. Zay mahatonga anaty tsy mila mitsitsy mihitsy miteny amin'izareo. Maintenant il faut payer. Zay. Aloha fatany. Dia zay lentineny teo hoe ny globandra zany knapsa sy ny sisa. Mahatsiaro tena voabery zareo satria fa trop loatra izy fa voabery Karana. Inona nataony? Naleny tonga dia nandrotsaka mihitsy ato amin'ilay hoe fanjakana ny fanavosana. Dia nomeny ny paquet. Tsy teherika ny rajoelina izy. Na dia efa nandray ny devoir ilay Escobar sy raha andreleo narotsany koa ny azy. Ka izao no izy monsieur Sera Karana, monsieur Akbar Ali, monsieur Irjis, monsieur je sais plus Jarabali sy ny namany. Cher monsieur, je tombe pas la main 2 fois. Satria za anisan'ny nanakana mihitsy ako nizina hoe tsy solution ny OPK. Or amin'izao fotoana izao ny malagasy efa mihevitra fa tonga amin'ny fotoana. Dia samy misy amin'ny saina nareo Karana ireo zahay malagasy aloha manana ny faiblesse n'izay marina. Dia ny fahatsorana ray, ny fieretana zay miaritra
Fahatelo mifandeferana mandefitra foana amin'ny malagasy. Dia noararoti ny lisany. Dia efa koa zay bady koa ndraindray misy. Saingy zao zay manana zay toetra anankiray zay a. Pire noho ny vazon safrady. Dia le toetra tsy zaka. Zay. Tandremo aza maivanina mihitsy ny resaka. Manareo Karana aza maivanina mihitsy ny resaka fa andreo dia vidina lafo. Ka nenina rehefa avy eo. Mahafinaritra le miadana, mahafinaritra le miadana, le manam-bola ao Madagasikara. Mandidy sy manapaka. Afaka mifaly a, afaka mampijaly. Zay ny kahanareo Karana mantsy amin'ny fotoana zao. Anananisa ny vola, isa manao amin'ny masoandro sy ny orana. Fa zao fotsiny no teneniko mba ho tombotsoan'ny rehetrarehetra. Zay tsy mbola niteny mihitsy taminareo Karana hoe dehors le Karana. Fa mba ho tombotsoan'ny rehetrarehetra dia ataovy ireo zavatra anankitelo resahako reo. Resto Karana anankiray a, manampy ny mahantra nareo, manampy ny sahirana. Dia fampidina no crédit io, ampidino fa nisy tena mangalatra kitsirano misany. Alatra be vava fotsiny zao ny niasa. Dia fampiakarana ny karamandreo gardien de nuit rehetrarehetra amin'ny Karana reo. Aza ampijaliana reo madinika reo. Mendrika azy ny karamany. Miainy nisany sy ny fanananisany no arovany ao. Ireo aloha hatreto. Meko ny daty. Ny resto du cœur ilaiko ho zay avy, ilaiko mitsangana ny 1er janvier. Ny fampidinana ny crédit a, ilaiko tonga dia atao a raha vao mitotona ny volana Desambra. Ampidino crédit io dia efa mitena zay, ampidino io. Alatra natao nisany. Ny fahatelo a, ny fampiakarana ny karamandreo boakely miasa alina reo, gardien de nuit amin'ny Karana rehetrarehetra. Ampiakaro 3 fois fin décembre. Zay. Aza milalina aloha mihitsy, dia zay tsy mahavita. Na manam-bola anisany, manam-pouvoir anisany a, samy manana antsika io. Juste pour info, ho arahana isa manomboka zao. Ho arahana isa manomboka zao izy ahako. Raha ohatra isany ka mandohetra. Mandohetra amin'izay be lisany zao. Norme tsara be isany a rehefa miditra douane. Fa tsy manao les fausses déclarations, dia manao les conteneurs tsy azo voaina. Manaja amin'ny malagasy tsara isany a, à tous les niveaux. Atao amin'ny malagasy. Ny vahoaka ny patron ao aminay, ny vahoaka ny patron, fa tsy ny député na ny ministre. Zay. Raha mitsipaka an'izay nareo a, hoe na inona mantsy zay fa hoe non amin'ny teny mbaly tsusainy reo. Dia bon. Tsy mindarana fa hoe dia nirevoko revoko ihany zany. Ok ary, fa mamerina indray mandeha, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Zay. Zay ny zavatra apitaiko andreto Karana andreto a. Resaka raha ohatra tsika hoe tsika tsy resaka andraram-pirenena. Ampy zay a. Ny tena mamaika mantsy zao a, eo amin'ny resaka sosiala. Amin'ny sosiala dia ny sakafo a sy ny santé. Ny resaka santé a dia ny fanafody ny resahako. Tsy naorina kely a ny resaka sécurité satria délicat ny sécurité. Dia mba noteo kely zay a ho an'ilay gouvernement amin'ny fanavaozana. Fa l'izy ohatran'ny hoe le olona le tsy zay manana hevitra tsara no hoe tia tanindrazana, fa lasa tena hoe zay manana force sy manana vola. Zay. Tsy mbola niresaka an-tsena tamin'ilay Karana. Amin'izareo mampidina vidim-bary ity. Fa hitantsika nanaovana azy. Azonareo. Ampy say a. Za tsy fanarahana no ilaiko amin'ilay tsy fanarahana mihitsy no tadavika amin'ilay Karana. Fa tena en stop le tena resaka fatsoraly. Zay ny tena nitadiavina. Tsy ministra na inona no miteny fa tena en tant que malagasy.
ary matoa amin'ny tena zay tsy tovizanay amin'ireny fozafoza-siany ireny, matoa zay amin'ny tena misy zavatra atao anatin'ny loha, atao anatin'ny loha misy zavatra fa aloha izy sankra dia isany zay le izy zay mifandena zay ka dia tapitra aloha zany ny vidéo antsika amin'ny manaraka miresaka amin'ny raha firenena satria ohatra ny manao resaka sanagodipanina koa atao amin'ny firenena zay dia salut daholo.